na dia teo aza ny krizy nalovany firenena tao anatin'izay taona maromaro zay dia tsy nitsahatra ny fampidonana ny asa rehetra teo anivony commune Talatamaty nanao jeritodiky ny taondasa amin'ny tompona andraikitra teo anivony ity commune ity. Niakatra telopolo na 400 ny vola voakirakiran'ny commune Talatamaty na dia somary nahitana fianana kely aza ny etra raha ny fanamariana izay noetiny ben'ny tanànan'ny Talatamaty androany. Ny azo ambara aloha zany raha amin'izao anatin'izao hoe mankalaza fampiarabana amin'izao voalohantaona izao dia matoa zany mbola navita an'izao ny commune dia manam-poro zany fa velona somatsara ny commune Talatamaty ary raha ny hoe ny bilan raha zay filaza azy raha manao jeritodika amin'ny zava-misy eto amin'ny firenentsika dia na teo aza reny crise samihafa reny dia niaina foana ny commune Talatamaty ary dia azo ambara dia tsy nisy mihitsy ny hoe na vola natokana ary ka hoe tsy voaloha daholo ny karama sy ireo tokony aloha ny commune fa niezaka izay na dia tsy nisy ary ny subvention sy rehetrarehetra fa dia nafinaritra dia niakatra be raha zay filaza azy ny vola voakirakiran'ny commune ary tamin'ny taona 2024 raha pitaina fotsiny zany dia ataoko hoe niakatra teo amin'ny raha pitaina tamin'ny taona 2024 dia niakatra teo amin'ny 30 na 100 teo mihitsy raha pitaina amin'ny vola nikirakarana tamin'ny 2012 zany 2013 izay koa moa zany nisy reo le asa izay niarahany asa tamin'ny ministère samihafa fanaovana fanitarana ny mparamony commune ny fanaovana reo asa maro samihafa tety amin'ny commune zany dia reny zany anisany napakatra be be zany vola nikirakarana izany na dia azo lazaina hoe ny resaka etra zany dia somary niena kely fa tsy dia betsaka aloha fa raha tokony rehefa marana antoana zay tokony mahatratra eo amin'ny 100% hoe ny etra tokony hiditra dia 50% eo zany ny etra niditra tamin'ny taona 2024 ka nefa tsy dia hita loatra zay amin'ny budget amin'ny ankapobeny satria raha zena dia eo amin'ny 30% ny budget zany ny etra noho izany zany tsy dia tena zay loatra ny isy fa dia vola niditra teo amin'ny fanamboarana trano sy ny sisa zany dia anisany nampidi-bola be zany commune zany amin'ireny taxe sy taxe karazany teto amin'ny commune ireny. Manoloana ny tsy fandriam-pahalemana dia misy ny fifanomezan-tanana miaraka amin'ny mpitandro filaminana raha ny fanazavana voaray. Azo lazaina aloha fa raha ny lafin'ny fandriam-pahalemana tokoa dia tsy afenona fa nisy tokoa reo ataoko hoe nisy ainana fony zany dia amin'ny commune Talatamaty tamin'ny taona lasa iny anakoho misy ladaditsika fa nafena amin'ny tampediana avokoa izany zavatra any anakoho tamin'ny fatra faralazy iny avokoa le izy raha retao ahoana moa fa efa manao zay azony atao ary zay lazaina angamba fa hoe rehefa misy ny fanafiana dia tena misy ny fanafiana namozana ain'olo reny fa raha kosa raha hoe ny amin'ny ankapobeny zany isan'andro dia hitanay kosa fa miasa tsara ny mpiara-miasa aminay reo amin'ny fandriam-pahalemana zany dia ny commande ny brigade ny gendarmerie teo commune Talatamaty. Raha ny endrika fiara-miasa amin'izy ireo dia mifanampy tokoa zay amin'ny fanampiana azy amin'ny kojakoja samihafa toy ny hoe raha misy fotoana dia misy fotoana zay dia manampy azy amin'ny alalan'ny solika misy fiara koa ary tamin'ny heritaona dia mena fiara mihitsy izy ireo nanaovana andreo larande eraky ny tanàn'ireo ary indrindra koa dia amin'ny lafiny amin'ny fampitaovana andreo amin'ny gendarmerie ireo zany zay toy ny hoe ny taratasy sy zavatra mety ilaindrareo zany gendarmerie zany dia io koa zany commune mifanampy fanohana aminareo ny zavatra zay. Ho an'ny commune Talatamaty moa dia notanterana androany teny amin'ny akanina Ambintsony ny lanonana fifampiarabana tratry ny taona fotoana izay nialohavana fotoam-pivavahana ary nanasana solotena ny sehatra samihafa ao amin'ny commune Talatamaty izany.